Miarabantsika rehetra zay manaraka sy mandray ny fampianarana ny ambassadeur ny soaziadiana moa zao tokatrantsika larana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao izay mitondra ny lohateny hoe rava ny didifolo. Magnina moa ny rava ny didifolo, ina ny antony mahatonga an'izay a? Ny antony izay atao hoe narava ny didifolo izay mihitsy no jerevantsika ny amin'ny tseny ity. Vao fampahafantarana ny olona rehetra ny hoe tena rava tokoa ve izy? Ny valiteny dia tena rava tokoa. Tena rava ny didifolo sy lana mosea. Meko antsika ny antony nahatonga an'izay aloha, ina ny antony nahatonga azy vava? Fa tena rava izy, meko antsika koa ny amin'ny farany a ny antony hoe narava azy. Voalohany indrindra aloha ny amin'ny ten'Andriamanitra dia izany Yahosoa zany a dia tonga ampitambatra ny jiosy a sy ny jentilisa. Zay ilay hoe Andriamanitra ny jentilisa ihany izy dia hoe tsia fa Andriamanitra ny jiosy koa. Ane tonga izy ampitambatra ny jiosy a sy ny jentilisa. Zay teny izay dia hitantsika arikatra amin'ny soratra masina zay vasika kely hoe Efesianina toko faharoa hoe ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa izy. Zay hoe famonjeko hatrany amin'ny farany tany jerevantsika teo a. Raha vakitsika amin'ny bokin'ny Efesianina toko faharoa dia amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo any jerevantsika dia iverina indray ny amin'ny teny lalàna Mose any hoe any amin'ny mpaminany hoe misy teny miteny an'izany ve any dia vakitsika ary. Dia vakitsika eo no andininy fadimy ambin'ny folo fa io ihany moa izy. Fa tao amin'ny nofo ny nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao tandremana. Efa tonga saina zany tsika eto fa misy didiny ravanao a, nefa tsika mita tsara fa tsy azo anampiana, tsy azo nisorana didy a, nefa tsika eto mety hoe rava ny didy nandravana ny fandrafiana dia lalàna nisy didina tao tandremana. Mba anakambany antsika roa tao amin'ny tena ny olom-baovao iray ka hanaovan'ny fihavanana. Eto zany dia misy fampihavanana eto a, izy ilay ampihavanana, izy ilay ho ampihavanana satria hanaovan'ny fihavanana zany olona roa tota tsy miova tsy mitovy zany nefa no atambatra noho ny amin'ny tenany ho lasa olom-baovao iray. Zany ny sary mandeha ka raotany moa zany ataontsika sary vetivety zany zay dia tataka an'izao ny sary tsy maintsy asitsika sary kely zany azava tsara aminareo any tokantrano any a dia tahaka an'izao izy zany. Ity zany a ilay atao hoe zanak'Andriamanitra zany ty izy ity. Dia ity ny azo fijaliana ity ataontsika menamena ity nampijaliana natonga azy nijaly io ny azo fijaliana zany a. Dia tato amin'ity ilany ity zany a ny jiosy zany ty amin'ny sisiny eto ity. Ty ilay jiosy zany ty. Ny jiosy. Dia ato amin'ny ilany ato kosa ny ataontsika mangamanga ny jentilisa. Ty ny jentilisa JTL anaovantsika anaran'izy zany. Na jentilisa na hoe gentil GTL izy amin'ny teny frantsay. Dia reto olona roa reto zany a, reto olona anankireto zany tena marina teo aloha niady ireo. Niady ireo. Zay mahatonga ny teo misy dika hoe différent ity zany hoe miady ny dikan'izay. Mbola misy felikely moa izay miady ny dikany mifanipaka zany. Fa rehefa tonga amin'izay Yahosoa, raha tsy teo zany Yahosoa dia mifanipaka ireo. Fa ny sary faharoa rehefa tonga amin'izay Yahosoa dia niavan'ireo a, lasa ny fampitatana amin'izay zany ireo a. Zao. Lasa ny fampitatana ity zany ny première ligne zany ty a, ty fotsifotsy ty zany a, ataontsika hoe niady izy tamin'ny voalohany. Ina nampiady anazy a, dia meko anao mivalina fa ny didifolo sy lalàna Mose nampiady an'io. Didifolo nampiady. Ary ny tamin'ny faharoa kosany a, iza nampiavana anazy a, dia tamin'ity kosany a Yahosoa. 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 Zany hoe io sary io jerevantsika dia niady ny jiosy ny jentilisa noho ny amin'ny didifolo. Izay mihitsy ny marina. Ka raha ohatra ka ho ampitambarina tokoa ny jiosy ny jentilisa dia tsy maintsy ravanina ny didifolo. Dia mitambatra ny jentilisa sy ny jiosy. Izay fotsiny sary. Dia ho azavaina amintsika izay sary izay. Rehefa avy eo zany a, fa tazomitsika tsara io sary eo an'izay nandray teo zany. Ao anatin'ny soratra masina dia hoe atambatra ny jiosy sy ny jentilisa rehefa andresantsika teo. Io izy io. Andininy fahadimy ambin'ny folo ary aloha vetsika vakina. Fa tao amin'ny nofony ary nandravana ny fandrafiana dia lalàna nisy didina tao tandremana. Zany hoe ny ravana zany didy folo sy lalàna Mose
zay natao hotandrema ny didy fosy lana Mose iny mba hanakambany antsika roa tota, zany hoe nampisaraka zany matoa nyravana, ka rehefa nyravanana izy dia nampitambatra an'izay hoe mba hanakambany any antsika roa tota ao amin'ny tenany olom-baovao ray ka nanaovany fiavahana. Zay le sary teo hoe lasa rehefa nyravana ny didy fosy ny lalàna Mose, ina ny antony mety meko rehefa avy eo dia natambatra izy roa tamin'ny lalàna Yehosoa. Zay le izay ary ampiavana andiny fena ambin'ny folo, ary ampiavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay namonoa ny fandrafina. Zany hoe rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana zany Yehosoa dia nitambatra amin'izay ny Jios sy ny jentilisa, fa nisaraka izy zany dikan'izay teo aloha. Inona nampisaraka anazy valiteny didy folo sy lalàna Mose, ka rehefa ho atambatra izy mazava ho azy zany dia tsy maintsy ravana ilay nampisaraka dia ny didy folo sy lalàna Mose. Hojerevantsika daholo ny sary rehefa avy eo. Andin'ny fafito ambin'ny folo, ary tonga izy ka nitoro teny somafaly milaza fihavana tamin'ireo zay lavitra ary fihavana tamin'izay kaiky koa. Zany hoe io Yehosoa io zany no natonga ny Jios sy ny jentilisa tafakambana. Nisy zavatra nataony teo. Inona le nataony? Nandrava n'le didy folo, satria mazava be le andin'ny fadimy ambin'ny folo teo zay mbola zavaintsika amin'ny teny maro samihafa. Zavaintsika amin'ny teny maro samihafa zany. Valiteny, inona ny antony natonga ny hoe nravana ny didy folo? Satria maninona? Voalohany indrindra ampikambana ny Jios sy ny jentilisa Andriamanitra io noho ny amin'ilay teny hoe ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Ikambana zany jentilisa sy ny Jios ny dikan'izay. Isaia 42, avena indray Isaia 42 vakitsika kely indray mandeha. Isaia 42, Isaia 42 eny andininy fahaenina. Akitsika amin'ny anaran'i Yehosoa. Izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarinana, ary nitantana ny tananao aho ka hiaro anao, dia nomenao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Ho fanekena ho an'ny olona mihitsy, io le fanekena vaovao le nivakiana tany amin'ny voalohany tamin'ny fampianarana. Io fanekena vaovao io zany nomena ny olona rehetra ary ho tonga hatrany amin'ny fanazavana ny jentilisa. Zany hoe ny jentilisa zany sao dia lasa mazava noho ny amin'izao tenin'Andriamanitra mandeha zao. Atrika fahazotsika tsara zany zay hoe tokantrano hoe misy fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa. Zany hoe tonga hatrany amin'ny faran'ny tany zany ity fanazavana ity. Mbola vakitsika kely le tenin'Andriamanitra zay hoe ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Zany hoe vakitsika kely io zay somary kely mamadika baiboly kely io zay adia dia mitatsika io. Isaia 49:6, Isaia 49:6 vakitsika kely indray zay Isaia 49:6. Mbola iverina eo ihany tsika zany ilazana amintsika hoe tena misy famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Isaia 49:6 vakitsika voninahitra dada Iavasy Yehosoa. Eno izy mbola zahatra kely foana raha tonga mpanompoka hananitra ny firenena Jakoba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro. Fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Tonga zany ny famonjena makany amin'ny jentilisa, fa tsy ho an'ny Israelina irery, fa ho tafakambana ny Jios sy ny jentilisa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho fanazavana ny jentilisa ary famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany ary ho fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra. Tena zavatra mazava be zany. Ny olana nefa ny antsika rehetra tokantrano dia misy didy mampisaraka ny Jios sy ny jentilisa. Andaovaka antsika daholo ary ny didy mampisaraka ny Jios sy ny jentilisa. Tsy inona zany didy zany fa ny didy folo sy ny lalàna Mose zay tsy azo sarahana. Ny didy folo sy lalàna Mose zay tsy azo sarahana mihitsy no mitondra ny fampisarana ny Jios sy ny jentilisa io. Andaovaka antsika ary raha ny ravana izy, fa raha vao tsy rava io na ianao jentilisa io raha tsy afaka mivavaka amin'ny Andriamanitra io fa vao miainao mpanota, mpandika lalàna dia mpanota, dia vao tsy makany amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofara. Andao antsika maka an'izay teny zay hoe naninona no nampisaraka ny Jios sy ny jentilisa ny didy folo sy lalàna Mose. Vakitsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy 4:30 ny voalohany indrindra dia manompo andininy 1:12 tsika mamaky. Vakitsika ho voninahitra dada Iavasy Yehosoa. Ty ara ny didy folo sy lalàna Mose zay milaza fa tsy mahazo miaraka ny Jios sy ny jentilisa. Ary ho lazaina amintsika koa fa rehefa nivakiana ara ny didy folo sy lalàna dia nirohana ny hafa firenena. Vakitsika daholo zany.
tandremo zay andidiko an'io exodose 34 11 ka hatramin'ny 15 ino rehefa roako hiala eo anatrenao a ny amorita ny kananita ny etita ny perizita sy ny vita ary ny jebosita koa mitandrema fandraona mifanekenina ampony eo amin'ny tany zay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao zay io ary le teny io aza manao fanekenina amponina eo amin'ny tany ilay didy folomena zanak'Israely zany a de misy teny ahon'izao anatin'io fanekena io hoe aza manao fifanarahana amponina eo amin'ny tany 1:17 fa raha vao ny altarany torotoroany tsangam-bato-tsampany ary jinjaony ny aserahany zany le hoe tena poteo mihitsy ny momba anazy 1:18 fa tsy ankoko eo anatren'izay andriamanikafy ianao fa iavady e sary-piaro ianarany satria andriamanitra sary-piaro izy 1:5 fa andrao ianao no fanekenina amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fanekenina amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fiarahana amponina eo amin'ny tany mazava ho azy zany fa vokatra io teny io a de mamono afafirenena ny zanak'Israely zay le izy zay le danger eo anatin'le didy folo zany zay fa andray ianao anao fanekenina amponina eo amin'ny tany ka hijangajangana araka ny andriamanitra sy amono zatra atao fanatitra ho an'ny andriamanina izy ka dia sainao ka inona amin'ny fanatitrany aza manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany so lasa manaonao foana ka na manaonao foana ianao na tsy manaonao foana efa namoaka adidy izy hoe aza manao fanekena eo amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany zay mitandrema fandraonao fanekena amponina eo amin'ny tany zay lenao ianao ka ho fandrika eo foanao zany efa didy mipetraka mihitsy io 2:20 io hoe tsy azo atao mihitsy a ny zanak'Israely ny israelianina tsy mahazo mifanaraka amin'ny amerikanina na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny afrikanina voarara zany efa tsika mahita am'izao tsika miteny zao mifanaraka tsara ny amerikanina sy ny frantsay sy ny israelianina mifanohitra amin'ny didy folana zany zany ny profa tsisy manaraka an'io didy itsony ny olombelo eto ambony tany efa samy miaraka manetsaketsaka an'io ary zany ny profa tsy maintsy ompiteny ty zao tontolo zao ty satria vo itsakitsaka daholo ny teny rehetrarehetra io zay mahafinarinaritra ny olona ny tazominy rehefa tsy mahafinaritra anazy ialany fivavahana tsy mandeha amin'izy tsony fa ny anjaran'ny siadia de mamerionareo a iverinao amin'ny atsarana rehetrarehetra zay aloha ny voalohany zay fanaporofona hafaharoa azy noho ny am'izay teny zay a de nydidina mihitsy ny zanak'Israely andringana ny afa-firenena zany hoe raha teo akaikinanao tam'izany manao amerikana na frantsay na anglisy na sinoa malagasy nyvonoany zareo ianao ofakitsika ra ny tenin'andriamanitra ka nybokyny Deutéronomia 7 Deutéronomia 7 amin'nomboka ny 1 ka hatramin'izay mahafinaritra atsika eo Deutéronomia 7 andininy 1 sy ny 2 zay andiny 1 sy ny 2 Deutéronomia 7 1 ka hatramin'ny 2 rehefa entiny avandriamanitra ianao ka tafiditsany amin'ny tany zay efa idiranao olovany ary firenena maro no voaroaka ny aly eo alohananao dia ny etita sy ny girgasita sy ny amorita sy ny kanita sy ny perizita sy ny vita ary ny jebosita dia firenena fito lehibe sy maherono ianao ary raha teo zany ianao frantsay de efa maty ianao ary raha teo koa ianao amerikana de efa maty ianao ary raha teo koa ianao sinoa de maty ianao raha teo koa ny afrikana ianao afrikana maty koa ianao ary raha teo ianao japonais de efa maty koa ianao fa saingy ianao tsisy teo tam'izany fa zareo ny teo a fa nyvonon'andriamanitra daholo de noho nge de firenena fito zay lehibe sy maherono ianao ka rehefa voatolo tsy avandriamanitra eo anylohanao ireny ka resinao a de aringany mihitsy izy tena aringany mihitsy voanoho ny dikan'izany aza manao fanekena aminy verandray mandeha le teny aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy aza mamindra fo aminy mihitsy ny ianao 7 apitsika 7 ary aza mifanambady anakaminy ny zanakao vavy tsy omena ho vadiny zanakao lahy ary ny zanavavy tsy ho vadiny ny zanakao lahy tatsika tsara am'izany fa tena hoe tsy mahazo mifampiraraha miafa-firenena zay le te didy fosy lana mose tsy azo ekena mihitsy ny afa-firenena hifanambady na hiaraka amin'ny israelianina de tsika hoe zao tsika miteny zao firy ny israelianina efa mivady amin'ny afa-firenena vo hitsakitsaka io didin'andriamanitra io ny dikan'izay rarina ho avy ny famononana olombelona rariny raha ho avy ny fanampitenana olombelona iomany ianao de toy izy antsika any le teny filmoa zany parantèse kely mbeko io nefa misy zava-doza am'ty tany ty fambatonga saina ianao de toy izy antsika am'izay ny teny hoe rehefa misy any zany fandringanana zany
de tena misy ve ny tena fanesorana ny zanak'israely marina ny faniliana andreo hafa firenena reo de tena misy le izy raha vakitsika mihitsy ny hoe tena aringany mihitsy izy a misy bola boky kely zay vakitsika kely amin'ny boky ny levitikio satria levitikio toko faharoapolo no vakitsika kely amin'izay hoe andiny faharoa amby roapolo sy ny telo amby roapolo ary ny efatra amby roapolo no vakitsika levitikos 20-22 ka hatramin'ny 24 no vakitsika kely fa namafisana azy hoe tena mahakala hafa firenena io Andriamanitra io raha didy folo ny resahanao io Andriamanitra io mihitsy no mahakala anao raha vo didy folo ny resahanao levitikos toko faharoapolo jereo ange ny fankalana io Andriamanitra ny hafa firenena enolo ange ty loko andininy faharoa amby roapolo izy teo 20-22 ka hatramin'ny 24 zany de vakitsika amin'ny anarany aosoa de meny daolontsika rehetra ianao zay manaraka na vahiny ianao na malagasy na fa firenena maro samihafa na afrikana na frantsais na amerikana na anglisy eno tsara ty fanazavana ity levitikos 20-22 jusqu'à hatramin'ny 24-23 ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipika rehetra ka rao izy mba tsy andohanareo ny tany zay hitondrako anareo ponenana mandoa zany io tany io raha mandika ny teny israelianina de io tanin'ny israely io ary aza manaraka ny fanao ny firenena zay foroahako eo anoloanareo fa nanao izany rehetra zany izy ka dia halako zay my andiny fifatelo amby roapolo ihany ny farany 22 sy 23 ary raha io Andriamanitra io zany no resanao io dada Iava io Eloheny Israel de zao ny voalazany hoe halany ianao satria mpanao ratsy zava-misy zany ny tsy mpanao ratsy tam'izany de ny israelianina rery ihany ka raha ianareo zay hafa firenena afrikana amerikana anglisy sinoa japonais no ny fanena tamin'Andriamanitra tam'izany fotaona zany de fa naringany koa nareo halany nareo zy ny tenin'Andriamanitra ka ny zavatra hala zany nge ankalaina zany nge vonoina sy aringany zay no natonga ny bokyny Deutéronome hoe vonoa reo de aringany reo zay ny fanazavana voalohany ka noho izany inona ny toeky tenenina amitsika ny am'izany sary rehetra zany donc jerevantsika ny pratika an'io fa tena nyroany zanak'Israely marina nge ny ina moa ny Néhémia 13-3 vakitsika Néhémia toko fahatelo ambin'ny folo nge vakitsika ty teny ty amin'ny andin'ny fahatelo hoe rehefa nyvakina koa lalàna Mose sy ny didy folo de nyroany zanak'Israely ny hafa firenena mandroka hafa firenena io didy fo sy lalàna Mose io zany lalàna tena izy zany fa azotsika mahita tsara fa mizotsika am'teny zao tsy misy an'izany tsony zay ny profy efa tena tezitra mihitsy io Andriamanitra io ka efa tena tsy minana ny teny rehefa tsisy miraha tsony izy koa fa tsy mivaky aloha hamonanao izy nitika an'izay hamonanareo olombelona izy nitika an'izay zay ny eviny ambassadeur ny Yoshua ziady aha ety ambony tany hamonjy anao zay mandre ankehitriny tena tsy ndriko mihitsy ny teny hoe hamonjy anao zay mandre ary maromarina koa nasaina ny aino ahy ka maizy anao miainonao to nasaina ny aino ahy ianao anisan'lay hovonjeny ianao de aza miaraka amin'lay olo efa manolotra ny tena no faty makany amin'ny elo toatsika ny teny ary Néhémia 13-3 ary rehefa reny olona ny lalàna dia navahany hiala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra zay navahany miala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra izany hoe raha voavakiana zany ty didy folo ty sy lalàna Mose zay tsy misaraka de mandroaka mihitsy ny zanak'Israely roany ianao ny lalànany Israelianina mihitsy ny manao an'izay ka atahoana moa zany ny ampitambatra ny jio sy ny jentilisa zany raha eo lalàna mandroaka hafa firenena io satria raha voavakiana ny didy fo sy lalàna Mose zany hoe raha ampiarina ny didy fo sy lalàna Mose de tsy maintsy mamono anao hafa firenena izy nateo hafa firenena de ny olona akoatrany Israelianina nateo hafa firenena raha ny soatra masina ny resaha raha vo misoatra baiboly zany resahana de nateo hafa firenenao de ny akoatrany Israelianina zany hoe ny frantsay ny anglisy ny afrikana ny comorianina ny malagasy ny japonais ny sinoa ny vietnamianina ny australianina frantsay nizaniza zany dia hafa firenena daholo reny fa ny tsy hafa firenena kosa dia ny Israelianina satria izy ny tompon'le teny atahoana zany ny mampitambatra andreo satria raha vao mitazomina ny didy fo sy lalàna Mose de mandroaka hafa firenena
ny didifolo sy lalana Mose voaroka reo ataona zany mampitambatra anazy iny le sary mieky atsika hoe jereo am'izay nge le sary io le sary io raha voavakiana zany ny didifolo io hitatsika io a dia misaraka ny jiosy sy ny jentilisa raha vo io didifolo io de nataony Iosoa zany a novonona le didifolo teto am'ty azo fijaliana ty a napekarina teto am'ty azo fijaliana ty le didifolo ty le didifolo na lefa teto napekarina teto le didifolo de nyvonona teto le didifolo de nytambatra ny jiosy sy ny jentilisa io ambany io raha tsy maty zany io didifolo sy lalana Mose io a tsy afaka mitambatra ireo satria voasaka an'izay lalàna zay ka raha ho atambatra Iosoa zany jiosy sy ny jentilisa de tsy maintsy vonoana ny didifolo sy lalana Mose zay ny valin'le fantaina nomeko anareo teo hoe fa maninona ny ravany io a de satria mampisaraka jiosy sy ny jentilisa dova kitsika raha ny ten'Andriamanitra am'izay avetsika le boky ny Efesianina teo a Efesianina 2:15 de ovakitsika amin'ny dika teny maromaro io tatsika mihitsy fa tena Sefer Torah io teneny Efesianina 2:15 voloaza ave koa ny atao ina moa dikany teo Torah zany Efesianina 2:15 fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana de ny lalàna nisy didina tao hotandremana mba hanakambany atsika rotota ao amin'ny tena ny olom-baovao raika anaovan'ny fihavanana zany hoe rava tao amin'ny nofony Iosoa zany a ny didifolo sy lalàna Mose zay hoe nandravan'ny fandrafiana de ndao zany de vakitsika izy eo amin'ny bokyny Sefer Torah ny jiosy ny atao hoe Sefer Torah de bokyny lalàna na le bokyny jiosy zany de ny soatra masina soratandreo jiosy hebreo reo a itsika moa manana tena marina de voakatsika ato izy a ty lay baiboly jiosy ty zany amin'ny teny hebreo amin'ny teny anglisy moa de zao ny titraty hoe the Aleph and Tau Mashiach means are for all mortals to repent and to fulfill zay moa zany solotrato a de tsika moa tsy de amaky an'izay fa le Efesianina 2:15 no vakitsika ity moa zany de baiboly hebreo le izy zany hoe itamashiach.com zany que Bible comme hébreu itamashiach.com zay zany izy zay zany ho an'ireo zay mamaky an'io a fa meko an'ireo ny anaran'izy teo a afeko indray mandeha tsy hitako tsony izy teo fa tsy mety mandeha Bible itamashiach.com zay le anaran'izy zany io jerevantsika ato ambany eto am'izay zany le Efesianina 2:15 io jerevakitsika ato satria baiboly hebreo zany ty a Efesianina izy moa zany ty Efesianina Sefer Efesim moa filazany azy ato amin'ny bokyny hoe Sefer Efesim zany hoe Sefer Torah ihany zany moa sa bokyny lalàna ny dikany zany fa teny nakany amin'ny Efesianina ny dikan'io teny io zany toko faharoa de telesaritsika kely a enregistritsika kely a de 5:15 vakitsika hoe Efesianina 2:15 somary misy teny hebreo moa ato zany fa de anjaratsika no mihaino fa ezako vakina araka ny izy zany io zany le teny hebreo io hitatsika io reo lavabe reo teny hebreo a reo a ito moa zany le toraty efa hito akeketo ty fa aloha to izatsika am'izay le famakina ny teny zao de ny dikan'io teny hebreo zany ty ny fandikanana azy babatlo hayeba bibsaro et Torah hamitsot vahakitrokot libro atreo ihany de ampy atsika zay nafso etasnaim ladam etradash vayas shalom de nijerevantsika zany le teny eto hoe Efesianina 2:15 io a Efesianina 2:15 io hoe babatlo hayeba bibsaro et Torah zany tena resany eto ka ny Efesianina 2:15 io de laza hoe rava ny lalàna
ka Torah le rava eto zany, ka ny Torah moa ny hoe lalàna Mose tsy ny didy folo na hoe ny didy folo sy lalàna Mose. Zany hoe ny ao anatin'ny baiboly Hébreu dia milaza mihitsiny fa ny Torah ny rava zany, tsy misy idirany hoe ny fandrafiana ohatr'izao ary fa ny Torah mihitsy ny rava. Dia vakitsika amin'ny teny anglisy ilay izy a, Ephésiens 2:15, Ephésiens chapter 2 verse 15, voilà. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment, tena lalàna mihitsiny ao anatin'ny commandement. Nefa antsika milavo voany jerevantsika tamin'ny fampianarana tamin'ny numéro 1 fa tsy azo anao ampiana, tsy azo any esorana ny didy folo sy lalàna Mose, fa boky ray no misy anio a dia tsy azo anao ampiana, tsy azo any esorana. Tsy misy an'izany hoe ity lalàna ty anasorana atao, tsy azo atao zany. Tsy isy atao hoe ity lalàna ty anampiana kely ao, tsy azo atao an'izany io didy folo sy lalàna Mose io, fa tsy azo anao ampiana io a ka tsy azo any esorana ihany koa. Fa ny voalaza ato zany dia hoe lalàna mihitsiny a, la loi des commandements mihitsiny a no ny ravana, kina zany raha tsy ny tena ny fotobeny mihitsiny a dia ny didy folo sy lalàna Mose. Zay no natonga ny tena Andriamanitra voalaza mihitsiny ato araka ny voalaza ato hoe Torate, et Torate, zany hoe Torah mihitsy no rava araka ny Ephésiens 2:15. Lovakitsika eo fa Ephésiens 2:15 misy an'io a, so nareo miteny hoe hafa io Ephésiens 2:15 io a, doka vakiko ny ato ambony ato hoe bokin'ny Ephésiens ato, so nareo miteny hoe tsy izy io Sefer Ephésim, Ephésiens chapter 2, Sefer Ephésim chapter 2 a, dia viditra am'izay tsika tika hatramin'ny verse 15, voilà. Ozany hoe ohatran'ny sa teny gasy ny teny frantsay ny teny anglisy ny ataonao, tsy mampaninona zany fa mampianatra nge zay dia zay aizanao anazy ny tena important e. Io izy io bebatilo hayaba bibisaro et Torate, voilà, io izy io lay Torah mihitsy ny zany rava ny dikan'izao a raha ny ten'Andriamanitra ny jerevana. Io zany a lazaina amintsika rehetrarehetra pahabe maso fa tena rava ny Torah, fa raha tsy rava io a dia tsy afaka mitambatra ny jios sy ny jentilisa. Voilà, lao tsika ary hijery ny sary am'izay zany a, aventsika am'izay le tableau teo a, le misy an'ilay saritsika zany. Raha vao tsy rava zany ny didy folo sy lalàna Mose dia tsy tafaraka ny jios sy ny jentilisa. Dia ataontsika zany ny sary gomentsika aloha hiala tany dia fetsika le mandeha zany ny sary zany am'izao tsika miteny zao. Asa misy kisarisary indray mivoaka ry teknisianina. Zao tsika reo amafan'izy a, dia fetsika ny sary zany a. Voalohany zany ny jios sy ny jentilisa ataontsika sary. Raha mbola tsy tonga zany ity zany ny jios ty a, matavy be. Ataontsika zany izy a. Ty zany ny jios ty juif zany io a, dia ty ny jentilisa ataontsika mangamanga. Ty zany izy a, ty zany jentilisa gentil. Dia ny ady reo a dia ny didy folo mihitsy ny nampiady any zareo. Ty ny didy folo ty leo ataontsika somary mazavazava le izy, voilà. Ty ny didy folo ty a ny didy folo a no nampiady anazy. Ty a 10 commandement, 10 commandement izy amin'ny anglisy zany. Io a no nampiady ny jios sy ny jentilisa, zany hoe ny relation entre juif sy ny jentilisa zany tamin'io fotoana io a tena coupé tanteraka, zay ny dikan'io. Relation tato zany a, zany hoe ny fifandraisan'ny jios sy ny jentilisa zany a tena barazy be mihitsiny, barazy mihitsiny, ta dia tena ataontsika matavitavy, ta dia tena hoe tapaka mihitsy zany, iny tapaka mihitsiny, coupé noho ny amin'ny didy folo a, tsy mifandray mihitsy ny jios sy ny jentilisa.
sary voalohany ty zany première schéma zany ty otrika numéro 1 ty zany numéro 1 ty numéro 1 io a niady ny jio sy ny gentilisa numéro 2 ndray ahoana ny sary numéro 2 ndray ny sary ohatra ny ahoana ny sary indray nitranga tamin'ny numéro 2 vonoany eo soato eo ambony azy fijaliana nina moa ny didy folo sy lana mose petraka am'izay zany ny azo fijaliana eto a ty ny azo fijaliana lasa de ny antona teo Yahosoa zany tsy hitatsika hoe ty Yahosoa ty ny antona teo Yahosoa ty Yahosoa ny antona teo a io Yahosoa ny antona teo zany menamena kely io tiana atao hoe Yahosoa ary Yahosoa ny nandravan'io fa tsy Jesosy zany tsy nandravan'io zany tsady tsy maina zany izy Yahosoa ny nandravan'io a de rava teto ny didy folo sy lana Mose potika teo le ty maromaron ty zany mifantsika teo atao kely izy ty zany didy folo sy lana Mose ty a iny soratra iny a de ny vonoany Yahosoa teo a ataotsika croix menamena ataotsika croix menamena mihitsy izy a de rehefa ny vonoana zany ty didy folo sy lana Mose ty de nitambatra an'izay ny tiako atonga eto ny fandray tanana ny jiosy ny gentilisa zay le ataotsika sarisary farany eto a ty am'izay raha ny jiosy a fa ny fandray tanana ty ny jiosy a fa ny fandray tanana tamin'ny gentilisa moa zay mangamanga tan'olona ohatsika anazy fandray tanana tamin'ny gentilisa ty juifa ty gitelle gentile zany dikan'io gentile de ato kosa ny juifa ty juifa de ny fandray tanana zareo ataotsika misy anina fo mavo be mampifandray tanana anazy a io ny mifankatiavany zareo a de ny fandray tanana izy roa io ny tanana fanifandray de sitsika tsoratra hoe ok tika le ok zany de ny fandray tanana zareo a saraka tsara ny sary zay zany hoe vokatsy le didy folo rava de ny fandray tanana ny jiosy ny gentilisa io le hoe Efesianina 2:15 de ny vakitsika teo Efesianina 2:15 io zany ny sary omenatsika hoe raha tsy teo zany ny Yahosoa nandravany didy folo sy lana Mose de tsy nitambatra ny jiosy ny gentilisa zay na tonga ny ten'Andriamanitra ny Hébreu 7:15 ihany koa hoe manina moa 7:19 hoe rava ny didy folo sy lana Mose donc vaka atsika zay ten'Andriamanitra zay Hébreu 7 a amin'ny teny frantsay Hébreu 7 a Hébreu 7 a 19 Hébreu 7:19 car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Zay. Andininy fa 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ny ordonnance antérieure dia abolie. Mazava be io a. Zany hoe la loi de Mosè est abolie. Zay ny dikan'io zany ohatsika zay tsy maraka tsara le teny a. La loi de Mosè est abolie. Les 10 commandements sont abolis. Voilà Hébreu 7:18. Car cette loi n'a rien amené à la perfection satria ny ordonnance antérieure ny zanak'Israely a le lalana tany aloha tany a de ny didy folo sy lalana Mosè io mihitsy ny zany le rava satria maninona tsy nitondra nakany amin'ny fahatanterahana la loi n'a rien amené à la perfection voilà zay ny antony hoe rava ny didy folo sy lalana Mosè satria tsy nitondra ninina io ten'Andriamanitra anankiroa be zao manambara fa tena rava izy a io ny vakitsika teo izay zay moa zany ny fanazavana de ozy nareo hoe misy olona miteny hoe ny famorana no nampiady ny jiosy ny gentilisa valy ny diso zao no mahadiso anazy satria tamin'ny andro ny iza moa tamin'ny andro ny anina de niara sakafo ny ina mo ny jiosy ny gentilisa any amin'ny Genesis toko fahafilo moa izy dazo kely jerevako kely Genesis a
somary jerevana kely zay tenaandriamanitra zay iza moa mahita an'izay ngina atika hatramin'ny Genesis 24 izy iny da zay kely jerentsika dia nanao fanasana Genesis toko fahenina amby roapolo avakitsika minomboka amin'ny andininy fahavalo a dia toizatsika fahavalo sy ny fahasivy a dia toizatsika ary amin'ny andininy 26 a ka hatramin'ny 30 Genesis a fizy teo 8 ka hatramin'ny 9 zay Genesis 8 9 a dia 26 ka hatramin'ny 30 loke vakitsika ndray zay teny zay hoe tsy nampiady ny jios sy ny jentilisa zany ny famorana ka raha misy miteny fa le fiasana 2 io dia resaka famorana atao a valiny diso zany tena zavatra tena famonoana olona zany ary tena resaka lainga mihitsy zany a tena famitana Genesis 26 izy teo a 26 a dia manomboka amin'ny andininy fahafito izy teo a 6 ka hatramin'ny 8 ny vakitsika zay aloha ny voalohany ary Genesis 26 a 6 ka hatramin'ny 8 zay hitantsika eo zany ary Isaka dia nitoetra tao Gerara ary ny lehilahy tompo-tany nanontany ny amin'ny vadiny ary izy anabavika izy aiza misy zany dia ny fahavalo fanatahotra ny laza hoe vadiko izy fandao hoy izy hamono any lehilahy tompo-tany no Rebeka satria tsara tarehy loatra Rebeka ka rehefa nitoetra ela teo izy dia nitsirika teo ambaravarakely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny Rebeka vadiny zany Abimeleka sasa dia hitantsika eto fa mpanjakan'ny Filistina io mivandravandra be io zany hoe manana ny toerana amizay izy fa mpanjaka dia na zavatra nitranga ary amin'ny fahenina amby roapolo arivo vakitsika indray a fa niarana nanao fifanekena fiarana amin'ny sakafo tamin'ny iza moa andiny fa valo amby roapolo vaketsika fa sivy roapolo ary izy ireo Genesis 26 28 ka hatramin'ny 29 efa hitanay marimarina kokoa fa momba anao Iavà Abimeleka io no miteny a ka dia hoy izahay aoka samy anao fianny any isika dia izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao fa tsy anisy andiny fa sivy roapolo fa tsy anisy ratsy anay ianao dia tahaka ny tsy nanendrenao akory sy tahaka ny tsy nanaovana ena inona inona taminao fa tsy nisoa ihany fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao a fa ianao ankehitriny efa nitahiny Iavà andiny fahatelopolo dia nanao fanasana ho azy Isaka ka dia ninana sy nisotro izy eto zany Isaka sy Abimeleka dia efa niara-ninana sy nisotro nefany Isaka dia mifora dia Abimeleka tsy mifora ka raha miteny nareo hoe ny famorana no nampisaraka Isaka efa mifora satria zanaky Abrahama izy nefany niara sakafo tamin'ny Abimeleka zay Filistina zay ama-firenena mazava zany ny valy teny fa tsy nampiady na nampifandrafy ny famorana ary raha dia diso zany zay hevitra zay fa ny nampiady a ary nampifandrafy a dia didy fosy lana Mose ary voaporofo tsara zany fa raha resaka famorana nresanao a miaraka tsara nge Abimeleka sy Isaka io niara sakafo a nefany a Isaka dia mifora ary Abimeleka tsy mifora ka raha nampiady ny famorana dia tokony tsy niaraka izy roa lahy nefa nary izy eto milaza hoe ary dia nanao fanasana ho azy Isaka dia ninona sy nisotro izy ary nanao fifanekena zay mihitsy le voalaza eto ambony ato hoe hanao fanekena aminao dia natao moa le izy amin'ny andiny fa valo amby roapolo hoe ary aoko zay anao fanekena aminao dia zay dia rehefa vita le fanekena dia nanao firamo-sakafo ry zareo porofo fa tsy nampiady ny ina moa ny famorana ary raha misy miteny hoe niady zareo satria tsy mifampiditra trano ka izay le lalàn'ny Mose le nresako taminareo hoe aringany reo dia zay le mahatonga tsy mifampiditra trano lalàna Mose no natonga an'izany zay le hoe ka izany le misy an'le hoe Cornelio dia hoe tsy mahazo mifampiditra trano dia zay no mahatonga anazy nisaraka tsy nifandray lalàna Mose zany zay no fanaporofona fa tena lalàna Mose no nampiady zay zany ny valy ny fanontaniana rehetra zay ilanareo a ary voaporofo eto tsara mihitsy fa tena rava ny didi folo zany ndao atsika maky ny fanazavany ihany koa anankiray a
misy tenin'Andriamanitra ozy izy ny olona hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve hotsika sa de hoe sanatria zany ka hoana zany no raha vanle didy fosy lalàna Mose nefa hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa vao miay mampiorina azy tsika izany teny zany de tsy midika akory fa hoe foana lalàna hoe raha mihitsy ny finoana de rava ny didy folo tsy izay mihitsy ny izy fa ny fisin'le didy folo mahafaty mihitsiny a no mampiorina n'lay Yahosoa izay inona satria Yahosoa lay inona ka rehefa mahafaty le didy folo ena mahatonga anazy mahafaty satria tsisy mahatandrina an'io azay namonoana Yahosoa anazy moa mampiady any Jiosy ny Jantilisa de ny vonoan'Andriamanitra zay moa ny tena atao namonoana anazy ka rehefa ohatra n'izany ka ohatra ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahafoana lana fona le ao Israel ny tsy foana fa ny fon'ny Yahosoa mipetraka aty amin'ny Yahosoa ty foana ngeny izy ao amin'ny Yahosoa ny foana ny didy fosy lana Mose fa ny ao Israel mipetraka foana izy dao ndray ataontsika sary lay zay sary zay teny zay aloha de hitanareo tsara ny fanazavana azy hoe moa ve foana lalàna noho ny amin'ny finoana didy fosy lana Mose zany de valiny de zao metsika ndray ny sary ty Israel ataontsika sary eto ty Israel zany ty Israel no sary boribory dao zany nareo ny an-trano ao no mihaino radio de io Israel ao anatin'io Israel io ny didy folo efa mipetraka ao anatin'io ary tsy za kory nanalany tao mbola ao io mandrak'androany eny zareo ao didy folo io fa rehefa hiaraka amin'ny Yahosoa ianao vao mialamy io zay ny teneniko taminao kosa zay ty ny didy folo ty na le 10 commandement de ty Yahosoa ty kosa ny Yahosoa ty zany aty amin'ny lanitry lanitra Yahosoa aty amin'ny le ciel des cieux hoe lanitry lanitra Yahosoa raha ny olona raha ohatra zany misy olona ty zany le jitel zany ty zany le jitel ty de amonjy ny tenany na jiosy ty zao ny jitel zany rehefa te vonjena de tsy maka ty Israel izy ko hitandrana didy folo non zany de vonoatsika iny tsy mety satria tsy natokanao anao iny vonony ty fa izy kosa zany rehefa teo vonjena de makany amin'ny lanitry lanitra makany amin'ny Yahosoa izy de iny lalany zany maka ty izy zay ary raha jiosy koa de ohatr'izay koa ny jiosy sady atao keto misary ty indray ny jiosy ty raha ny jiosy koa ny teo vonjena ity izy ty de tsy mitandrina didy folo koa izy non tsy maka ty mihitsy izy zany tsy makany amin'ny fitandremana didy folo izy vonotsika amin'ty baraingo menamena ty barazy menamena ty mihitsy non tsy makany izy fa maka ty amin'ny Yahosoa izy ny mety zay ka de makany amin'ny Yahosoa izy makany amin'ny lanitry lanitra iny hoe lalànan'ny Yahosoa no arahany LY no arahany lalànan'ny Yahosoa de ozy le fantena hoe moa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa mampiorina azy tsara tsika ina mahatonga an'izany ka le didy folo nge le mahafaty ny tenako anao teo raha jentilisa ny resany mamono jentilisa io mahatonga ny jentilisa to tafaraka amin'Andriamanitra fa hoe vonoa ny jentilisa ka zavatra mamono anao ve no andeha ho arahanao de nohony amin'le didy folo mamono mihitsiny natonga n'Andriamanitra hoe tsy foanana io fa veloha io ao fa vao miampiorenina tsara fa mamono ka nohony amin'izy mamono de asiana ny sauveur ety mpamonjy Yahosoa ka ndana makany amin'ny Yahosoa daholo nareo zany hoe Yahosoa zany le mitovy amin'le sarin'ny pompier hoe mirehitra ny trano misy danger de ndana tsy pompier de ndana manatona pompier de avotry nareo ka rehefa tsy mety manatona pompier anao de maty eo anao sady may ny tranonao satria le pompier le mitondra le sady mitoraka an'le rano izy no mandefa le tohatra amonjy anao de anjaranao misaoty mamonjy an'le tohatra tsy haiko nazonareo tsy azonareo de zay ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahafoana ina dika le tsy mahafoana mandrak'androany tsisy nanafoanan'io ao Israel io de mbola ao foana mandrak'androany asiko any tsipika iny tsy foana mihitsy ny ao Israel na misy ary Yahosoa zay inona tsy mahafoana ny noho ny amin'ny fonan'ny Yahosoa de tsy foana ny didy folo satria maninona lasa tsy mitombona koa nge ny fisiany Yahosoa raha mahavelona ny didy folo atao inona raha moa zany ny ohatra atao inona ny pompier ohatra ka tsy mirehitra ny trano tsy ilaina nge le pompier fa matoa ilaina ny pompier misy trano mirehitra ao de misy olona tokony avotanao ivoaka tao de ilaina ny pompier mandefa tohatra sy mitifitra amin'ny rano de ohatran'izay koa tsy ilaina mihitsy ny Yahosoa raha ohatra ka tsy maty ny olona mididy folo io
ka raha vao ohatrany hoe tsy mahafaty ny didi folo de tsy misy lavana ny eosoa kanefa hitantsika fa tena maty mihitsy ny jentilisy hatrany io didi folo e ary tsy afaka mitambatra ny jiosy ny jentilisy ka noho ny amizy mamondy jentilisy zay de zay le hoe tsy foanana mihitsy io didi folo io fa noho ny am'io didi folo io mihitsy ny antony natongavany eosoa hamonjy an'le olona hiala am'le didi folo satria raha mipetraka ny didi folo de miady ny jiosy ny jentilisy noho izany tsy mety mihitsiny ny anafoahana ny didi folo ao Israel fa raha zany de tsy mitombona ny eo amin'ny eosoa tsy mitombona ny fisiany eosoa fa ny ao amin'ny eosoany tsy misy didi folo zay noho izy zay de averiko tsara ny teniko hoe moa mahafoana ny didi folo ve mifonany eosoa de hoe sanatria zany ny antony sanatria de zao hoe tsy foanina mihitsy ny didi folo ao Israel satria io le mamono ka rehefa te andositra anao tsy ho faty de dana manaton'ny eosoa fa raha tsy mahafaty eo de tsisy tokony anatonana ny eosoa fa noho ny amizy mahafaty de dana manatona ny eosoa de zay la hoe raha ataon'ny eosoa ndray tsy misy tokony tsy misy tokony andehananao amin'ny eosoa raha ohatra ka tsy mahafaty ny didi folo afatitsika ndray izy fa matoanao manatona ny eosoa misy mamono anao any ina le mamono anao ny didi fosy lana mosea noho zany manatona ny eosoa noho zany ilaina ny didi folo ilaina eosoa noho zany ilaina eosoa ilaina ny didi folo ny didi folo aizy any amin'ny Israel nlaina mipetraka rehefa teo vonjeny aza manatona an'iny eosoa kosa ny ilaina amonjy ny olona andositra an'le didi folo manatona ny eosoa ny amin'ny lanitrylanitra zay ny valin'le hoe tsy mahafoana ny didi folo ny fonany eosoa fa vao me mampiorina tsara satria maninona io no milaza fa misy mamono anao ao de ny didi folo ka andana mandositra ny amin'ny eosoa ny dikan'izay zany ny valiny de matoky vavarentsika ny tokantrano ny famarina ny teny de ndatsika hiditra amin'ny araka ny tenin'Andriamanitra izy tonga andrava ary tsy anafoana ny amin'ny lalàna sy ny maro samihafa le Matthieu 5:17-18 ndray io hoe tsy tonga andrava fanatanteraka de dikan'izay teny zay de zao mbola vetsika indray le sary io zao ny sary ny didi fosy lana mose de napetraka ao Israel io tsy ny ravana fa ato amin'ny eosoany tsy misy didi fosy lana mose ato zany ny interdio ataotsika ato zany ny sary ato amin'ny eosoany tsy misy didi fosy lana mose zay apetraka tsara ato zany ty zany le didi fosy lana mose ataoko sary aty de io ny foana ato amin'ny eosoa satria io le mahafaty de io zany tsy ato amin'ny eosoa tsy misy an'io mihitsy ny ato io izy io ty le didi folo maty izy ato maty eo amin'ny eosoa io le nyvonoto amin'ny fijaliana zao le sary zany zao ato amin'ny eosoany tsy misy didi fosy lana mose fa ny didi fosy lana mose de mbola mipetraka tsara ao Israel mandrakitsika zao miteny zao nefa nitsakitsahany ohatra na fa nitsakitsahany manao fifanekena amin'ny Israeliana manao fifanekena amin'ny Amerikana io fa fanitsakitsahana lalàna zany mendrika mihitsy ny fandorana zao tontolo zao ny amin'ny fanitsakitsahana amin'ny trano ao amin'ny eosoa no tsy misy didi folo any amin'ny lanitrylanitra tsy misy didi folo zay le famarinana zay hoan'zay rehetra mametraka fanontaniana raha misy moa tsy mazava de mbola afaka manitsinitsy ny teniko eny any nareo amin'ny fanontaniana mbola apetraka nareo ohatra ka misy fa iza le momba an'izay araka zay le hoe tsy tonga andravana ny lalàna fa anatanteraka tsy ho foana koa ny amatio le hoe ny anatanteraka de le teny milaza azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany fa kitsika kely ty ao amin'ny bokin'ny lioko atoko 7:20 ty le ho tanterahany ty fa tsy hoe anatanteraka ny didi folo izy fa ny teny milaza azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany lioko atoko 7:20 alova kelikely le teny ato fa andiny fa 43-44 namana izay lioko 24 lioko 24-44 ity le tsy maintsy ho tanterahana eo izy taminy zao ny teniko zay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nano ratanaty eo amin'ny lalàna mose sy ny mpaminany ary ny salamo ny ho tanterahany eosoa zany de le teny milaza azy teo amin'ny lalàna mose tahaka hoe tsisy tapahana ny taolako sy ny mpaminany za za niteraka ao atsika reny le hoe teraka ao Betlehema manjody izy reny le izy ary ny salamo ary ao amin'ny salamo le hoe ary ny akanjoko de nanaovany filokana ka de zay nanaovana filokana ny akanjony zany zay le teny milaza anazy ao amin'ny lalàna mose raha ao amin'ny lalàna mose moa de nivoaka atao koa ny anarany
zay taony ny voanarany hoe Yahosoa avy eo amin'ny lalàna Mose. Ao ny teny milaza azy, zany hoe le teny milaza azy dia ny voan'ny anarany ao amin'ny lalàna ary hoe tsisy tapahana ny taolana. Ao amin'ny mpaminany hoe naterahany sy ny momba azy hoe Betlehema Jodia izy nitelaka tsy ny maro samihafa ary hoe nisy feo taorama rely ny tomaniny zanany reny ary ny salamo hoe nanaovany filokana ny akanjo. Ohatra telo reo nomeko antsika fa be deaibe le izy. Reo le teny ny tanterahany fa tsy kony hoe nanatanteraka ny didifolo izy, tsy misy an'izany. Tsy misy Yahosoa nanatanteraka ny didifolo zany le zanak'Andriamanitra, tsy misy zany. Fa ny teny milaza azy amin'ireo lay mitantara ny momba anazy hoe tonga ao amin'ny ronam-boky ianao ny sitraponao Andriamanitra, reny le tanterahany reny araka ny bokin'ny Salamo hoe hono hoe zao niteraka anao androany dia iny Yahosoa le teraka. Reny ny teny milaza azy ao amin'ny Salamo reny reny ny tanterahany hoe nateraka ny Virjiny izy io izy tonga io. Reny teny reny no tanterahany fa tsy kony hoe natanteraka ny didifolo izy. Izy mihitsy ny arana nitsakitsaka ny didifolo tamin'ny andro sabatany e. Rovakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andro sabatany nge izy no nanasitrana le lehilahy marary ny paralysisy e. Raha vakitsika ny bokin'ny aiza moa bokin'ny Isaia Jaona zafady indrindra Jaona toko 5 dia raha tsika mahita eto hoe nitsakitsahany Yahosoa nge ny sabaty ary hatrany amin'ny data iavarana nitsakitsaka an'io koa. Jaona toko 5 dia vakitsika manomboka ny andinin'ny 17 aloha vakitsika amin'ny andinin'ny 9 ano sabaty Jaona toko 5 andinin'ny 9 sy ny 9. Io hitantsika eto mihitsy ny hoe io Yahosoa le zanak'Andriamanitra maro antony soatra masina inge ka nanitsakitsaka ny sabaty ary nabataita olona tamin'ny andro sabaty antika zay. Jaona toko 5 andinin'ny 9. Hoy Yahosoa taminy mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana ary niaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha izy ary sabata asany andro zany. Ny bata entana tamin'ny andro sabata zay fady indrindra ity lehilahy ty ary Yahosoa no nampibata anazy. Zany hoe naniraka olona nanao foana Yahosoa raha amin'izany hevitra zany ohatra ka nitandrina sabata izy. Nefany izany no midika fa tsy mitandrina sabata izy tsy ao anatin'le fanakena didifolo izy nidika an'izay. Ary mbola mafitsika indray ny ren'ny 17 fa tena izy sy ny dadany mihitsy no miasa ao anatin'io fanaovana sabata io eny hoe nge Jaona 5:17 fa Yahosoa namaly azy hoe niraiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa zay. Eto zany ny tena marina ny ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy ny hoe dada Iavasy Yahosoa dia miasa amin'ny andro sabata. Mazava be io teny satria tamin'ny andro sabata no nanasitrany an'le lehilahy. Ary hita marina fa tena tsy mitandrina sabata izy eo ny dikan'izay. Mahitsy be le teny. Tsy hoe mivana zany sabata aiza koa misy didy miteny azy vana iny nga tsy hainao le teny hoe tsy azo anampiana tsy azo any esorana. Tsy misy fahefana mazo mamana io zany. Na le zanak'Andriamanitra le niteny vohina mila ireo teny hoe toko 5 Matthieu 5:18 hoe tsy misy ho foana koa ny amin'ny lalàna na litera teny tsoratra ray azy. Zany hoe tsy azo foanana mihitsy io zany. Zay no tonga nam'teny hoe any Israela ihany ny azo apetraka. Fô ny ao amin'ny Yahosoa kosa io ny rava le izy satria maninona rehefa tanteraka dia rava le izy. Zany hoe vakitsika hoe tena rava ve io satria tanteraka mahazava be fa tena rava mihitsy ny izy. Dao vakitsika hoe Matthieu 5:18 Matthieu 5:18 ny manam-poroa fa tena rava mihitsy ny izy. Ity teny ity nge vao mainka tena raha zany ianao tsy mamaky an'ity fo mamatsonareo nge ity teny ity Matthieu 5:18 zao lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana koa ny amin'ny lalàna na dia mitera ray aza na tendry tsotra ray aza mandra-patateraka izy rehetra. Io le nazavaiko hoe tsy foana mihitsy ny lalàna ny Mose sy ny didifolo fa mipetraka tsara ao Israela mihitsy izy mandraka androany. Ary natokana ao an'i Israela izy ary tandremany Israelianina mandraka androany. Ary any Israela fa tsy azo le tena te Madagasikara na ny France na ny Angleterre satria didy dia hoe ao Israela ihany io. Ka raha ianao moa zany miady hevitra ny amin'izany dia efa tsy mety nge satria tsy natokanao anao ka hidivanao. Zay hoe le valiteny. Fa ny teny kosa izy hoe tsy ho foana akory io mandra-patateraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosany dia foana. Rehefa tanteraka dia foana ka ny fitiavana ny fatanterahany lalàna. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy Yahosoa. Nge vakitsika iny any amin'ny Jaona 4:15 angamba izy iny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao.
oke jerevantsika kely somary tsy avetsika jerevana kely a. Jauna 15:13 no vakitsika zany ao anatin'ny baibolinareo. Jauna 15:13 hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao de mamonjy ny sakaizany, zay mamonjy ny sakaizany zany. Jauna 15:13 zao mbola soatra masina zany. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ka Yahosoa tena nanolotra ny ainy hamonjy ny mpanota mihitsy ny aza fa tsy de sakaizany tsony. Mety mahavita mamonjy ny olona ihany ny olona anankiray namany, fa tsy misy olona mahavita mamonjy mpanota zany, mpanao ratsy, atratsy possible zany. Nefa io zanak'Andriamanitra io tena namonjy olona mpanao ratsy, zany no tena manana fitiavana zany. Ka raha vao Yahosoa manana fitiavana de foana zany lalàna dikan'izay eo aminazy. Romanina toko fahatratsika romanina firy izy zany, romanina 13 romanina 13 firy koa de ny fitiavana no fahaterahan'ny lalàna. Romanina 15:13 angambany izy ity romanina 13:10 eo vakitsiny reny. Romanina 13:10 ko Yahosoa nana an'le fitiavana de foana zany le izy noho ny amin'ny Yahosoa reo olona ka de mampaheranareo fa tena zay izy io foana le izy. Romanina ho tena tsy foana zany io foana le izy rehefa tanteraka. Yahosoa natanteraka an'le fitiavana vakio tsara ty. Ny fitiavana tsy Romanina 13:10 ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa ny di fitiavana ny fatanterahany lalàna. Ka rehefa tanteraka zany le fitiavana, rehefa tanteraka ny lalàna, zay hoe satria mandra-patanteraka izy rehetra, zany hoe ny fanatanterahana lalàna zany de fitiavana. Ka rehefa nitanterahany Yahosoa le fitiavana tam'izy niatina teo amin'ny hazofijaliana, namoy ny ainony aminao de foana ny didifolo satria tanteraka am'izay izy dikan'izay. Ny fitiavana ny fatanterahany lalàna, ny limitin'le hoe mandra-patanteraka izy rehetra, zany hoe tsisy foana akory ny lalàna sy ny didifolo, mandra-patanteraka izy rehetra, zany hoe rehefa tanteraka kosany izy zany foana. Ka tsy nisy natanteraka an'io raha tsy tao amin'ny Yahosoa satria tam'le fitiavana, ny fitiavana ny fatanterahany lalàna ka Yahosoa navita nanolotra ny ainy hamonjy ny olona, de Yahosoa zany no tena tompon'ny fitiavana. Ka rehefa tonga Yahosoa maty teo amin'ny hazofijaliana, ino no tena fatanterahana lalàna de foana ny didifolo ny dikan'izay noho ny amin'ny ataon'ny Yahosoa ravo automatika izy. Zany ny valitena menandreo ravo ny didifolo tena ravo akoatran'izay fanazavana menanao teo. Ka mbola ny fantany eo mbola misy foana ny amaliko anazy satria be de be le zatra le hoe masina sy tsara ny didy ka ahoana no hoe ny ravana de tsotra kely masina sy tsara ny didy fa any Israel. Ka raha masina sy tsara ny didy tsy mibiko ny hoe tsy azo ravana. Ko ny sabata angamba moa tsy masina koa fa ravana izy, mitsahany Yahosoa le sabata. Fa ny tena marina zany ny dikany ateo hoe ny ravana de tsy mipetraka amin'iny intsony zay ny dikan'izay. Ino mantsy ohatran'ny hoe lalam-panorenana na hoe constitution natokana ho an'ny Jiosy iny. Ka rehefa natokana ho an'ny Jiosy iny de tsy idiranao malagasy. Ka nametraka constitution voalohany Andriamanitra de nididy fosilana Mosè. Nametraka constitution faharoa indray Andriamanitra Elohei na Elohim de Yahosoa miaraka amin'ny lalàna tsy ny didiny Yahosoa. De anjaranao zany misafidy hipetraka amin'ny constitution tao aloha ianao zany constitution vaovao amin'ny Yahosoa, fa zao no nataon'Andriamanitra no ravany le constitution taloha mametra ny an'le vaovao. Tsy hoe ny olombelona zao manao référendum rehefa hiala amin'ny le constitution voalohany anao de manao référendum mahitsy anao amin'ny constitution faharoa. Ka rehefa tafapetraka constitution faharoa de rava ny constitution voalohany tsy mandeha tsony iny, ohatry zany io. Ny constitution voalohany de nididy fosy lana Mosè. Ametraka ny constitution faharoa Andriamanitra de tsy maintsy ravany io vao mipetraka ty constitution faharoa ty, satria ny mitondra le constitution faharoa de Yahosoa miaraka amin'ny lalànan'ny Yahosoa. Ka mba ahafahan'le constitution faharoa mipetraka de tsy maintsy ravana ny constitution voalohany, ary nena ny ravana azy de Yahosoa ihany, ary nisy motif izy mahaton'ny ravana io. Efa nazavaiko teo le motif hoe zao ny antony nandravana azy. Ka tsy le koa le masina sy tsara noho ny ravana, fa le constitution mihitsy noho ny ravana tsy mipetraka tsony iny le soron'Andriamanitra iny, ravan'Andriamanitra iny ko ny adalàny le Jiosy mbola mitazona iny iny tena rava. Zareo no te hipetraka ao anatin'io fa Yahosoa fa namonjy izy tsy te hiditra ny tena marina.
ozina teny andriamanitra hoe tandremo ny didy ty ndray de miresaka any amin'le olona israelianina samy israelianina hoe tandremo ny didy ka samy israelianina no miresaka reo raha nanontany zany le israelianina hoe ahoana ny ataoko ny azoko fiainana mandrakizay de hoe le zanak'andriamanitra hoe tandremo ny didy de ozy le olona hoe manino Yehosoa no teny an'izay tsotra ny antony le didy nytenenina tamin'izany de didy ho an'ny israelianina ary satria mbola tsy vitany hoe kalvaria ka ny mipetraka tamin'izany fotoana zany de mbola nalàna Moshe de ndana tandremo io zay fotsiny ny valiny fa raha vao vitany Yehosoa ny kalvaria izy miantony miazo fijaliana de maty iny ary manaraka ny Yehosoa am'izay anao reny vaninandro reny de vaninandro mbola tsy tanteraka ny famonjena de mipetraka ny didy folo ny zanak'Israely fa raha vao vita ny famonjena teo kalvaria miantona tamin'ny azo fijaliana Yehosoa de rava daholo reny ka tsy mipetraka ntsony rehefa nitsangana tamaty Yehosoa reny zany le didina rano raha mbola tsy vita ny kalvariana ny famonjena zay ny valan'izay raha ny zanak'andriamanitra miteny hoe tandremo ny didy de mbola araka lazaiko teo hoe raha mbola tsy vita kalvaria de mitandrina an'io zareo tandremo io fa natokana ho any zanak'Israely mantsy io tsy azo dikaina zay fa rehefa vita kosa ny fametrahana ny fanekena vaovao de tsy maintsy miala am'izay le fanekena taloha de didy fosy lana Mose tsy maintsy miala io tsy driko mafy mihitsy zay zay ny nandravana azy ary efa meko daholo motif nandravana azy teo mampisaraka ny jiosy amin'ny jinitilisa io de zay nanam-piten'Andriamanitra iny constitution iny ao anatin'ny constitution misy didy be deabe ao anatin'ny constitution anankiray ka izy tsy nandravandrava le didy tsikelikely fa le constitution ray amanontolo ny arany mpiteny mba hametrana le constitution vaovao zay misy didy be deabe koa anatiny io zay le hoe tsy maintsy ndravana ny voalohany de mba hipetrahany le faharoa zay hoe mba mandrava ny voalohany izy mba ampitoerana ny faharoa zany taona dika andreny teny reny doka avaka tsika zay teny zay araka ny bokyny Hebreo toko 9 ika ave mandrava ny voalohany izy mba ampitoerana an'le faharoa Hebreo toko 9 vakitsika amin'ny 17 asikely aloha Hebreo toko 9 vakitsika aloha Hebreo toko 9 Hebreo toko 9 sady misy fantena petraky ny olona moa zany amin'amo zao direct be zao de tsy mihina fa mety be izy de valitsika io ihany araka ny izy Hebreo toko 9 de manoko amin'ny andininy 7 moa zany Hebreo toko 9 de vakitsika ery amin'ny akanjo reo manaraka daholo manoko andininy 9 no vakitsika zany aloko andininy 7 aloha Hebreo toko 9 andininy 7 fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany de tsy mba nisy fitoerana notadiavana ho an'ny faharoa nisy tsiny zany le didy fosy lana Mose reny le zazavaiko amin'ireo reny le tsininy hoe tsy natanteraka na inona na mpanotany olona tena marina le izy fa ny ato amin'ny Yehosoa kosa efa meko sady ny valiny fa tsy manoteny tsozy ato amin'ny Yehosoa aloha de efa meko anao zay lesona manaraka zay any mety any amin'ny faefatra na fahadimy any zay fa manome tsininy olo izy ka manao hoe indro avy ny ano iavazy anao fanekena vaovao amin'ny tanànak'Esetsy iny tanànak'Joda nefa tsy araka ny fanekena ataoko tamin'ny razany tamin'ny any tanako azy mitondra azy tany voaka avy tany Egypta fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary za kosa de tsy nitandrina azy ho iava andiny 10 fa izao ny fanekena ataoko tamin'ny tanànak'Israely efa afaka zany amin'izany ho iava de ataoko an-tseny lalako sady oska ataoko am-poly ary izao andriamaniny ary izy oloko zay ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalany avy izy ka anao hoe mahalalana Andriamanitra de iava zany fa samy alala avokoa izy rehetrarehetra hatreto aloha de tsy misy olona hoe mitandrina didy folo de lasa mahafantatra an'Andriamanitra hatramin'ny fony raha mahafantatra an'Andriamanitra aloha de tsy mpanao teny intsony zay ny tena mahafantatra an'Andriamanitra eto nefa ny teny hoe mahalalana Andriamanitra
ka ny olona mahalala an'Andriamanitra zany dia tsy manota intsony. Zay ny zay mazava zany fa tsy didi folo io resahany io hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa mindra fo amin'ny tsy fahamarinana io ary tsy hotrarovako intsony ny fahotany. Ary amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela dia manina zay fa zay efa tratra ela sy miantra dia fa madiva levona. Asika le misy teny tiako jerevana ato fotrany tsitako le izy zay zany hoe manao am'le fanekena vaovao izy zany dia hoe tsy ho apetraka intsony ny fanekena taloha fa ny fanekena vaovao, fa izao no fanekena aminy. Zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra teo avy atsika kena tsara le tamin'ny voalohany hoe fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany dia tsy manisy fitoerana ho atadiavina ho amin'ny faharoa. Nanantsiny le voalohany zany dia esorina amin'izay izy ny dikan'izay. Ary eny amin'ny tenin'Andriamanitra nkay moa dia hoe raha tsisy fahatsiny zany dia tsisy fitoerana ho an'ny faharoa. Aiza moa izay teny izay ndeo vakiko kely misy anyteny izay moa tsy ny hoe fa raha tsy nanantsiny izany fanekena zany dia tsy misy fitoerana ho any. Aiza moa izy teo Hébreux 10:6 asy hoe zay Hébreux 10:8 Hébreux 10:8 rehefa nolazainy hoe tadiovakeko eto ilay izy aleo ato ato lasa oziny hoe io ve mazay mijery amin'le télé dia tsy andeha mamaky anazy ery ohatra lasa maika be tampoka ny tena mariny zay ao ataoko miadana indray. Hébreux 10:8 ka hatrany amin'izay farany 14 zany angambany dahoary. Rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hoany sy ny fanatitra jora sy ny fanatitra ny ota iny tao anatin'ny didi folo zany dia renetera araka lalàna ireny no tsy ilainao ary tsy sitraka dia ho indray izy ity ao tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba ampitoeran'ny faharoa. Zay zany hoe nesorina ny voalohany le didi folo sy làna Mose zany dia tsy azo anapina tsy azo nesorina. Rehefa nesorina zany ny fisoronana rava daholo ny didi folo sy làna Mose izy ny dikan'izay satria tsy azo sarahany ireo ka raha matoa nesorina ny fisoronana miala daholo miara-maty hatrany amin'ny didi folo sy làna Mose. Mbola tenin'Andriamanitra keo fa milaza fa maty amintsika le didi folo fa fanazavana fotsiny ity manaisitra ny voalohany izy mba mitoerana ny faharoa. Zay misy teo teny izay mihitsy inasika hoe zay vita mihitsy le izy fa zay le tiako tenena hoe manaisitra ny voalohany izy mba ampitoerany amin'ny faharoa no andin'ny fahasivy zany le izy. Ka eto zany ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy ny hoe tena rava ny didi folo sy làna Mose. Ozy nareo hoe fisoronana nge io teneny io ka ny fisoronana nge ao anatin'ny lalàna Mose eo vakitsika indray zay ary lalàna Mose fa tratran'le didy hoe tsy azo anampiana tsy azo nesorana vo ny vakitsika teo zay Levitikos 2:20 nge vakitsika Levitikos 2:20 hoe dia any andinin'ny fafaraparany ihany ny jerevantsika nge vakitsika amin'noko 9:20 ka hatrany 9:730 any ity lalàna fisoronana ity Levitikos 16 manomboka amin'ny 26 ka hatrany amin'ny 34 hoe ty lalàna fisoronana zay tsy azo anampiana tsy azo nesorana ao anatin'ny lalàna Mose io ary lay mandeha nareo zany dia tosika lavidava 30 ny vaketsika 30 31 ka hatramin'ny 34 Levitikos 26 30 ka hatramin'ny 34 fa amin'izany andro izany anaovana fahatanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka ho madio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatreny avay anareo 31 dia 32 ary ny mpisorona zay hosorona sy tokony ho mpisorona hisolony rainy dia anao fanavotana ary hitafiny fitafiana rongofotsy izy dia ny fitafiana masina dia anao fanavotana ho amin'ny fitoerana masina izy ho any tranonay feona sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary lana mandrakizay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny Israely
indray mandeha sataona hanafany afahotany dia nataony arona araka ny zay efa nanodiny mosia anazy eto zany hoe misy zatra atao isataona fanafana afahotana iny izy io dia mamaly an'izay ary ny andininy fahina amby roapolo ary lay mandeha fanjoniosila ho an'ny azazela dia nasa fitafiny ka handro amin'ny rano vao mahazo makeo atoby ty loha zay misy osila ray atao fanatsy ary ny vatotrombo ilay natao fanatsy ny ota sy ny osila natao fanatsy ny ota zay efa nampidirina atao fitoerana masina ny rany anaovana atao fanavotana dia hoentina mivoaka hoeny amin'ny ivelan'ny afo ny odiny sy ny enany ary ny tobony ary hodorana ny taindroroany zay io zany hoe misy fanatitra atao ndre mandeha sataona tsy maintsy atao io lay nyresana atao amin'ny Hébreux 10:26 teo a io lay hoe tsy azo anampiana Deutéronomie 4:2 Deutéronomie 4:4 zany lalàna zany le hoe Deutéronomie 4:2 aza ampianareo ny teny zay nydiko anareo ary aza ny esoronareo fatandreo ny didiny avy Andriamanitra reo zay nydiko anareo mazava zany io teny io fa tsy azo ny esorona ny didin'Andriamanitra ary tsy azo ny ampiana ny fisoronana zany anareo zay mandre dia tsy azo ngotona atao anatin'ny didy fosilana Mose satria ny lalàna dia miteny hoe ny didiny ava aza nampiana aza ny esorona ka raha ny ala zany ny fisoronana le fanekena misy didy folo mihitsy nge zany ny rava ny dikan'izany zay le hoe manaisitra ny voalohany izy le fanekena voalohany miara-miongotra mba ampitoerany an'le faharoa le fanekena faharoa zay le hoe rava ny didy fosilana Mose potiky miaraka ny fisoroana fa miditra kosa ny fanekena vaovao a misy ny fisoroana ny Yehosoa lasa mpisorona ny eo amin'ny Yehosoa satria olona masina izy a zay ny atao amin'ny Yehosoa fanekena vaovao ary zay fanekena vaovao zao izy zay arahana amin'ny Yehosoa zao zay toriko aminareo zao rava ny didy fosilana Mose ho azy zay tsy teo faty manjosira zay ny dikany ten'Andriamanitra iny e misy indray ny fanontaniana ahoana zany lay fitenin'ny olona fa manamafy ny didy folo natongavany Yehosoa hoe zay le Matthieu 5:18 am'le hoe tsy tonga ny rava fanatanteraka de iny ny dikan'izay hoe manamafy ny didy folo zay de efa nazavaiko teo fa tsy manamafy ny didy folo mihitsy le teny fa ny zavatra nisy ara nandrava didy folo nataony fa ny dikan'iny teny iny de tsy manamafy didy folo fa ilay teny milaza azy ao amin'ny salamo sy ny lalàna ary ny mpaminany zay no tanterahany zay ohatra lay hoe ny anaran'ny Yehosoa dia nivoaka araka ny tenen'ny Mose anazy ohatra tsy misy hotapahana ny taola ho any amin'ny lalàna Mose misy an'izay ny eo amin'ny mpaminany kosa dia misy andry lay teny nisy hampaminany hoe zaza no teraka ao antsika ao Betlehema ny Jody no teraka eo zanak'Andriamanitra io any amin'ny bokin'ny Mika zany rehetra zaza ny anisan'ny tenin'ny mpaminany ary izy dia no ampijaina sy hovonona noho ny amin'ny fahotantsika boky nisy andray misy an'izay reny le milaza amin'ny salamo ny eo amin'ny mpaminany azafady ny eo amin'ny salamo kosa dia le hoe ary dia nanaovany filokana ny lambako reny zany dia io manaovana filokana tokoa miaramila ny lokan'le akanjony a zay le hoe nanaovana filokana ny akanjo ao amin'ny bokin'ny salamo zay reny le hoe tsy maintsy ho tanteraka zay teny milaza ao amin'ny lalàna mpaminany ary ny salamo dia matoika fa ohatsika zay nandeha fandefana marina tena mazava tsara ny fanazavana teo a araka zay nataony Zeadia ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 22:36 hoe ny didy lehibe ao dia ao bokin'ny Deutéronomie 6:5 hoe tiavan'Andriamanitra ary 19:18 hoe tiavany namanao dia zany ny entonina ny lalàna araka Matthieu 22:36 hoe zay ny lalàna raha ny didy folo sy lalàna Mose dia zay ny marina zay fa Yehosoa tsy nampitandrina didy folo sy lalàna Mose fa nanazava ny hevitry ny boky lalàna Mose izy hoe lehibe ao nkeo dia resaka fitiavany hoe tiavy io Andriamanitra io dia tiavy ny namanao zay ny didy lehibe ao fa tsy nisy ny teny hoe dia tandremo io didy io any rehefa hiaraka aminazy fa ho an'ny olona ao Israela zay mbola mipetraka ao amin'ny didy folo ka mbola tsy vita Kalvari ny atao hoe Kalvari ao tsy malala dia lay hoe mbola tsy niantona teo amin'ny tsy fijaliana io zanak'Andriamanitra io ka maty teo a nandatsaka ny rano anao raha mbola tsy maty teo zanak'Andriamanitra io a dia mbola mitombona ny didy folo sy lalàna Mose ho an'ny zanak'Israely fa rehefa maty kosa ny Yehosoa dia tsy mitombona intsony iny a fa manaraka ny Yehosoa amin'izay ny fahendreny satria rava ny didy folo dia tsy mitombona intsony Matthieu 22:36 rehefa mipetraka Kalvari ka dia rava automatika ireny iany hoe fanekena taloha miala fa miditra ny fanekena vaovao Yehosoa amin'izay ary natokana ho an'ny jentilisa mihitsy ny fanekena vaovao nomena ny jentilisa izy
zay le hoe torio any am'izao tontolo zao ny filazantsara ka mazava ho azy fa Yahosoa le toriana miaraka amin'ny lalàna ny Yahosoa ary raha voarava ny fisorohana de rava ny fanaikena taloha dikan'izay rava ny didy fosy lalàna Mose ary raha ny voalazany soratra matsiny nge fa zany fisorohana zany akeka ny fototry ny lalàna nge vakitsikity tena Andriamanitra ty ka raha ny fototra aza moa ny rava raha ny trano no amboarina hipetraka tsony ve ny trano fa raha voarava ny fototra rava hatrany amin'ny trano ange ka raha voarava zany ny fototra de ny didy folo tsy lalàna Mose de ny fototra any zareo de tsy ny didy folo ny fototra amin'io fa diso anao fa ny fototry ny lalàna dia de ny fisorohana bakeo avaketsika ny Hébreu toko fahafolo Hébreu 7 moa zafady famaty indrindra izy Hébreu 7 somary lavakery ny lerantsika fa tsy miheno am'le fantena moa sady fanazavana mihitsy izy Hébreu 7 7 et 11 ny vakitsika feo manomboka amin'ny 11 eo izy de vakiko amin'ny teny frantsay koa Hébreu 7 11 ko raha nisy fa natanterahana tamin'ny fisorohana ny Levy zany hoe moa ve natanteraka ny fisorohana ny Levy na afaka olona tamin'ny fahotana ve ny dikan'izany zay dikany hoe fanatanterahana hoe tanteraka fa tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna ahoana moa ny mbola ilana mpisorona hafa iseho araka ny fanao Melkizedeka ka tsika moa tsy hitolony ambany fa nytitsika teny de hoe tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna zany hoe raha tsy misy zany ny fisorohana ny Levy tsy nivoaka io lalàna Mose sy ny didy folo io zany hoe ny fototry ny lalàna ny mena ny zanak'Israely io zany de tsy ny didy folo araka ny eritreretinareo fa ny fisorohana ny fototra an'io vakitsika amin'ny teny frantsay indray zay fadindritra Hébreu 7 Hébreu 7 fio misy teo 11 Hébreu 7 11 si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique la perfection zany hoe ny mahatonga ny olo tanteraka tsy mahay manota intsony dikan'izay raha ny mahatonga ny fatanteran'ny olo izy raha vitan'ny fisorohana ny Levy satria amin'ny fisorohana ny Levy le misy an'ilay fanalana fahotana fa ny didy folo nga misy fanalana fahotana izy amin'aza fa ny didy folo misy fanalana fahotana tsy misy an'izany ange ao ny fanalana fahotana de ny fisorohana ny Levy ao le misy an'le fanaovana sorona osy sy ny omby sy ny ondry teo inona ny vakitsika teo am'le Levitikos toko fahenina ambin'ny folo inona ny fanesorana fahotana ka raha tsy misy iny fanesorana fahotana iny inona zany lavana le didy folo tsisy dikany enge le didy folo maty eo daholo nare mianakavy fa ny manala ny fahotana de ny lalàna ny fisorohana ny Levy ary iny no heverina fa matateraka ny olona nefa n'iny tsy natateraka de zay na tonga hoe car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple io zany ny fondation ny lalàna rehetrarehetra jiosy zany didy folo sy lalàna Mose rehetrarehetra de mipetraka eo amboniny lalàna ny fisorohana ka raha ongodina zany ny fisorohana mirodana ny trano raha rava ny fisorohana rava daholo ny didy folo sy lalàna Mose fa mba mandinika tsara am'izay tsika rehetrarehetra dianareo moa zany fa tsy zany matoa zany nongodina teo ny lalàna fisorohana rava ny didy folo sy lalàna Mose dika zay satria io ny fototra ary tamin'io tamin'ny lalàna io napisy ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe raha vao tsy misy io de tokony tsy napetraka iny lalàna iny dikan'izay maty ho azy eo le olona ko lalàna amin'ny teny hoe ojonony ianao raha manao zao ozony ianao zatra manozina be debe nge zany nipetraka aminao de aza ny solution am'le manozina tsy haiko na tonga saina ianao raha sy tonga saina am'izany ozony ianao raha manao an'izao any boky ny Levitikos io ozony ianao raha manao an'izao ka raha tsy misy zany le fisorohana ka tsy voazona mandrak'izao zany ianao lasa didy feno ozina nge zany mena io Andriamanitra io fa le fisorohana kosa no nomena mba hanesorana an'le ozina mba hatonga no tanteraka nefa tsy natanteraka le didy folo sy lalàna Mose porofon'izany mbola manao fisorohana isa-taona ianao ka raha mataona mbola manao fisorohana mbola mpanota ny dikan'izay ary zay no mahatsara ny atao amin'ny Yahosoa ary mahafinaritra be tena voninahitra n'Andriamanitra tsy mahay manota intsony zay atao amin'ny Yahosoa tsy mila fisorohana intsony eo amin'ny Yahosoa zany ny an'i Yahosoa zany tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy bravo Yahosoa zay adia teka ho an'i Yahosoa aky mihitsy ny bravo be ho an'i Yahosoa tena faly be mihitsy zay adia ho an'izay faly koa mitehaka daholo ho an'i Yahosoa dika zay ka raha voarava zany le fisorohana
de ravadolodolo lalàna rehetrrehetra tsy ny didy zay. De io moa le tratra le teny hoe ary ohatrany hoe ny fisoroana rery ny sorona de tsy azo anampiana, tsy azo ny sorona de autormia 4 no miazona anao a, tsy azonao atao zay. Noho zany raha ny sorona fisoroana ravadolo ny didy fosy lana mose satria bloky ray tsy afaka misaraka ireo. Zay no mahatonga ny hoe ravany hoe fa tena tsy mety tsony ny fisoroana na rava. Le didy ao tsy mety izy Josoa de ny ravana fa nampiadiny Jiosy ny Jetrisy tsy mahatanteraka de ny ravana. Ianao nge zany ny adaladala raha mbola hitazona an'io e adalalana ianao ka zay le fanazavana an'io a fa miezaka moa zano manazavatsika foana ny hoe raha mbola misy fanontaniana zany de satria moa tena tsara be ny ohatran'izao a indrindra ohatra ny ampitan-dranomasina raha vao maheno ny sujet mantsisy hoe rava ny didy folo tsy maintsy ho taitra daholo ihany ny olona de esantsika manazava an'izany. Fa tena tonga eto amiko hoe maninona mbola tsy maty Josoa kanefa efa nitsany sabata kanefa hoe vita ny Kalvaria vao tokony rava ny didy folo ny lalàna Mose. Ny nahatonga ny Josoa nefa nitsaka ny sabata sady satria izy tsy mitandrina didy folo. Tsy nisy Josoa mitandrina didy folo zany na indre mandeha azy fa ny didy folo na tokony ao amin'ny zanak'Israely de izy koa mba tonga tao de nanaraka ny zitao fa izy tsy nitandrina. Ny fiainan'ny olona zany manao an'io de mba mandeha izy fa izy tsy nitandrina io zany porofon'izany a nitsany raha ny natonga anazy hoe nitsaka ny sabata nefa mbola tsy maty akoriny izy a de nidikany iny a izy tsy nandeha tao anatin'io didy folo io zay ny marina tamin'le izy. Fa raha nitandrina didy folo izy a de tokony nananja sabata fa zany ny profa na Josoa raha tsy nitandrina sabata zany tsy nitandrina didy folo zany izy efa tonga tety ary lazana amin'ireo olombelona rehetra fa tsy nitandrina sabata sy didy folo zany io zanak'Andriamanitra io araka ny zatra hita saritsitry ko ny sabata mihitsy ny izy no nampibata olona tamin'ny andro sabata. Okey vakitsika zay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jeremia tsy azo atao nge zany e. Jeremia toko fafito ambin'ny folo a Jeremia 17:21 oke notsika ty teny ty e Jeremia 17:21 zatra fady mihitsy nge nampanaovany Josoa io e. Jeremia 17:21 vakitsika etrehtra ohatsika ny tokantrano. Jeremia 17:21 ka hatramin'ny 22. Jeremia 17:21-22 izao no lazainy ava tandremo ny fananareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata nefa ny Josoa nampitondra entana tamin'ny andro sabata zay vola de efa tsy mety ary aza mampiditra entana amin'ny vavadin'ny Jerosalema aza mitondra entana mivoaka avy any amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata na manao raha akory fa masino ny andro sabata arak'izay efa nandidiko anareo. Eto zany ten'Andriamanitra mihitsy milaza hoe aza mampitondra entana na mitondra entana amin'ny andro sabata vakitsika aza mitondra entana ka raha mampitondra moa zany tsy vao meloza aza mitondra entana mivoaka amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata eny Josoa nefa ny izy mihitsy ny nampitondra tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ny manao koa vao meloza ny tena maro izy mihitsy ny nampibata zany izy zany nampanota olona raha am'izany hevitra zany zany ny profa fa izy aloha tsy nampanota fa midika fa tsy mitandrina sabata izy a ary tsy mitandrina didy folo izy a ary tsy nanaraka lalàna Mose zany izy satria maniny efa manana lalàna izy ho apetrany a lay lalànany Josoa fa ny ekena vaovao zay ny valin'le teny hoe ko manina ary izy nefa nanitsaka sabata kosany nefa ny didy folo mbola tsy vita akoriny de zay ny valiny satria tsy mitandrina an'io a hatramisy voatonga de efa tsy mitandrina an'io izy zay ny valiny tsika fa mazava-be zay a efa nazavaiko teo le didy antona lalàna ary ny hoe indro ny faharetan'ny olona masina de mitandrina dinandriamanitra sy ny fonona Mesia de ahoana momba an'izay tompoko ny faharetan'ny olona masina sy ny any zany a Josoa ny resana amin'io didiny Josoa ny resana amin'io satria raha vao resaka Jaona ny resanareo a satria Jaona ny rotaran'io a ny teny Jaona nge ka resaka lalànany Josoa ny resany do vakitsika amin'ny teny frantsay ty teny frantsay ny tena malaky be zay sary zay vakitsika aleotsika ato amin'ny bokyny aiza no mijerynyzay ty malaky ty aleotsika amin'ny teny frantsay Matthieu Jean 1 Jean
amin'ny teny frantsay anao maketsika anazy a. Un Jean chapitre 1 aiza moa zany zay. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Eto zany la parole a. Zao ny dikany io miteny kiasy. Ary de milaza aminareo zay a ny tenin'ny fiainana. La parole andresahana eo zany zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay. Henonay izy, nous l'avons entendu, la parole io a. Nous l'avons vu de nos yeux, hitan'ny masonay io a. Ka ity parole ty zany sady henon'ny sofiny ary henon'ny masony. Nous l'avons regardé avec attention ary de nibanjin'ny masonay mihitsiny izy. Ampidirina kely rika mateky nisana fa ahoana tsy ampidirina reo izy. Ay. Somary vonona kely. Zay. Dahoary. Ao. Rehefa. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Lazaina aminareo a ny teny zay manome fiainana. Et qui existe depuis toujours. Ary zay efa nisy afa hatramin'izay. Ity teny fiainana ity zany nozarainy aminareo zay ny tenin'Andriamanitra eto zany. Inona izy? Zao ity teny ity la parole. Mariko io fa io la parole io de metsika namena anareo ny valiny a. Fa tsy izako io parole io fa Yahosoa. Papakitsika kely aloha ary a. Bonne nouvelle selon Jean chapitre 1. Voilà la parole. Inotsika tsara ny teniny. Au commencement, la parole existait déjà. Io zany la parole. La parole était avec Dieu. Io teny io zany de avec Dieu. Io le tamin'ny voalohany de ny teny de efa n'existe, efa nisy. Ny teny de tao amin'Andriamanitra. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ary ny teny de Andriamanitra. Au commencement, la parole était avec Dieu. Tamin'ny voalohany de io parole na io teny io de tao amin'Andriamanitra. Zay. De andininy 14 am'izay jerevantsika. La parole est devenue un homme et il a été parmi nous. Ary io parole io na io teny io de tonga tamin'ny olona ary lasa olona ary nolona niaraka tamintsika izy. Nous avons vu sa gloire, hitanay ny voninahiny. Cette gloire, il la reçoit du Père. Ary zany voninahiny zany a de nraisiny tamin'ny dadany. Zay. Zany hoe la parole resantsika eto zany a de Yahosoa. Lay teny tonga nofo. Voilà, dao izy tsy am'izay tsika rika hatramin'le Jean chapitre 1 efa azonao ny eritreretra zany fa resaka teny Yahosoa ty resana amin'ny parole ty. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. De lazaina aminareo ara lay teny zay mitondra fiainana. Qui existe depuis toujours. Toy amin'le tary aloha ihany. Toy amin'le Jean chapitre 1 verset ihany. Zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay. Nitsika kelinay izy ndao aloha vonotsika. Ao. Zay. Fa zay mijery moa zany ina le sary teo sariny vady Ziadia iny. Fa de misy gagy hoe izy io sarina vehivavy anaty téléphone hoe. Sariny vady Ziadia iny. Zay. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. De ambaranay aminareo ny teny zay manome fiainana. Et qui existe depuis toujours. Ary zay nisy efa hatramin'izay ka hatramin'izay. Nous l'avons entendu. Hitanay io parole io na io teny io. Hitanay io. Nous l'avons vu de nos yeux. Hitan'ny masonay io ka Yahosoa miresahana io. Nous l'avons regardé avec attention. Ary de nibanjininay mihitsy izy a miaraka amin'ny fitandremanay mihitsy raha ataontsika isotra zay zany. Nous l'avons touché de nos mains. Raisinay tamin'ny tananay io. Dika zany didifolo ve ho raisina amin'ny tanana. Hoe nifandray tanana tamin'ny didifolo zany. La parole que nous avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux. Zay le zay. Ditindray atsika ao amin'ny andiny fahafiry moa le misy an'le hoe didy vaovao ny mekana hoe tsy didy vaovao fa didy kely. Izy.
Nareo jerevako indray aloha ato fa io moa le tena fanteniana loatra ty zay nazako hoe lay didiny Josuange tena ino mamaly an'le apokalipsa le hoe tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra dia ny finoanany Josua ino mamaly anareo io satria tenin'ny Jaona io a dia aloha Jaona ny amaly anazy. Aiza moa izy iny lakisy hoe didy vaovao meko anareo dia tsy didy vaovao meko anareo fa didy ela. Aiza moa misy an'iny dia azoko aloha direko kely izy satria iny mihitsy ny resantsika an'izy. Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito 2:7 io mihitsy n'izy 1 Jean 2:7 am'izay no vakitsika zany 1 Jean chapitre 2 verset 7 voilà ty zany nijerevantsika le hoe didiny Josuange io resany io 1 Jean chapitre 2 verset 7 ainsi très cher noho izany ianareo zay tena sarobidy aminay ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris tsy didy vaovao no meko anareo c'est un commandement ancien didy efa ela vous l'avez reçu depuis le début zay efa raisinareo efa hatramin'ny voalohany ce commandement ancien io commandement tranainy io zany io didy ela io a c'est la parole que vous avez entendu lay teny efa nomeny Josua anareo zay lay teneniko aminao hoe jerevantsika hoe avy aiza io teny io a c'est la parole que vous avez entendu dia efa ventsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1 c'est la parole que vous avez entendu zany hoe niteniny Josua zay enonareo ka nididy ela zany eto a dia niteniny Josua fa tsy nidia commandement koa sanao diso hevitra nous vous annonçons la parole qui donne la vie dia teneniny aminareo ny teny la parole qui donne la vie zay manome fiaina et qui existe depuis toujours zay fitany hatramin'izay nous l'avons entendu qu'est-ce qu'on a entendu ici c'est la parole zany hoe mipetraka amin'ny fanteny hoe iza zany le eny eto la eny eto dia tsy iza fa il est la parole que nous avons entendu zay le zay araikitraiky andrely izy zany aloha tampanaky vekiveky io zany technicien zay zany raha vao mivadika izy zany dia miovake zany nous l'avons entendu nous l'avons vu de nos yeux nous l'avons regardé avec attention c'est la parole que nous avons entendu zany eto zany miteny hoe ilay eninay a dia les paroles zany hoe nous avons entendu la parole zay ny dikan'ity satria hita hoe nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours nous l'avons entendu nous l'avons vu nous l'avons regardé avec attention nous l'avons touché de nos mains io le parole io zany a lay nitazomina tamin'ny tanana na eniny sofinay a lay tanomasonay a la parole le resana an'le la parole teneny io a lay zanak'Andriamanitra le am'Jaona toko voalohany diny voalohany hoe lay tamin'ny voalohany teny au commencement et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu la parole est vivant avec nous il s'est transformé en humain any nivadika olona izy a niara-nona tamintsika izy a la parole ny anarana io la parole io le menantsika ato amin'ny Jaona voalohany 2:7 io le hoe ami très cher ry namana tena sarobidy ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris tsy didy vaovao no meko anareo c'est un commandement ancien didy taloha didy tranainy be mihitsiny vous l'avez reçu depuis le début azonareo efa hatrany voalohany io zany hoe satria efa mifampiresaka taminareo voarainareo ce commandement ancien io didy tranainy io a c'est la parole que vous avez entendu lay teny efa azonareo tamin'ny voalohany ka ina ny teny azonareo tamin'ny voalohany a ity izy ity nous vous annonçons la parole que nous l'avons entendu io tapako kely zay nous vous annonçons la parole qui nous donne la vie nous l'avons entendu dika zany de nous avons entendu la parole
c'est la parole que nous avons entendue, c'est ça l'ancien commandement, le commandement ancien. Voilà. Ho an'ny teny frantsay moa zany dia maraka be le tiako tenenina fa hoe tsy le didy folo ny resana fa le didiny Yehoshua, la parole de Yehoshua, zay le didy zay. La loi ici c'est la parole de Yehoshua, ny didy eto dia didiny Yehoshua, c'est le commandement ancien. Raha nanaraka tsara ny teniko ireo didinareo dia rehefa akeo amin'ny teny frantsay dia mazava be fa lay parole teneny eto ny atao hoe commandement ancien, la parole de Yehoshua c'est le commandement ancien. Zany hoe ny teny Yehoshua no lay didy taloha. Ary tsy iza koa le la parole fa le Yahoshua natao hoe la parole. Yahoshua qui est vivant et qui vit avec nous et il s'est transformé en humain, un homme qui a de la chair, donc c'est un être vivant comme nous. Zany hoe Yahoshua zany no niova olona alasa nivaty olombelona dia niara-nonina tamintsika dia olombelona takatsika izy dika zay zay natao hoe la parole. Mazava be zany zay fa zay nivaly teny antsika rehetrarehetra zay nandray le teny. Dia zay ny dikany hoe ino ny faharetan'ny olona masina dia mitandra ny didin'Andriamanitra sy ny fonona Mesia, ny didin'Andriamanitra resana amin'izany satria bokin'ny Jaona no resana dia ny tenin'ny Yehoshua, ny didin'ny Yehoshua, Jaona 12:49-50 sy ny Apocalypse 14:37. Korintiana voalohany 14:37 iny zany misy an'le didin'Andriamanitra hoe didin'ny Yehoshua. Zay moa zany ny teny tena somary lava tokoa nafinaritra be nefa ny fanazavana matoka efa fahadontsika dia miratso antsika samy teny Yehoshua. Zay ny fiafarany teny. Raha mbola misy tsy mazava dia afaka mandefa message aty aminay ihany nareo raha amin'ny internet dia misy soratra WhatsApp hoe responsable dia le façon ny fanontaniana fa hovaliany zay ady amin'ny fomba rehetra zay mahafaly anareo. Ny antony dia antsoina daholo ny olombelona rehetra maneran-tany anatiny ny Yehoshua amin'izay indrindra fa ny étranger ianareo vahiny mirasonareo tonga soty amin'ny Yehoshua dia nasoaly taontsika iariva afaka atsika. Misaotra betsaka dada Iava malala ny amin'izany teny izany. Misaotra betsaka noho ny amin'ny fampianarana, misaotra betsaka ny amin'ny teny fiainana, misaotra betsaka ny amin'ny fanazavana. Voninahitra anao dada Iava malalako izay Yehoshua. Vonjeo ny olona tsy ho faty intsony, vonjeo ny olona tsy ho maty ny zavatra ampianarany ireo fanahy ratsy devoly satana ireo izay mbola mamadika ny hatsarany efa vitanao, efa nanova fanekena anao dia mbola didino zareo hiverina foana ny olona. Misaotranao dada Iava Yehoshua fa nirahanao sy ady ahy ilay zanakao dada Iava, ilay zananao Yehoshua hitondra ny hatsarana sy ny famonjena ho an'ny olombelona. Voninahitra anao mandrakizay ka io teny sy ny fampianarana hitondra soa ny olona zay voalatra any amin'ny fiainana. Vonjeo amin'izay ny hafafirena rehetra dada Iava, zay rehetra ny ampitan-dranomasina vonjeo daholo dada Iava malala, vonjeo zay voalatra any amin'ny fiainana mandrakizay. Hafaingano ny fidiran'izy rehetra tamin'izao fanjakana masina izao. Misaotranao fa tsy tarehdrehetra ny dada malaka Iava fa ho faingana dia ho faingana ny asany. Misaotra betsaka dada malaka, voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehoshua anaovana izany mivavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia miraso antsika rehetra samy teny Yehoshua mafito izany fampianarana ho manaraka indray velomatoa.